Ny olana zany amin'ny ankapobeny betsaka le olana fa ny zavatra tena mampikaikaika ny olona zany hitanay a dia le hoe ela lafo ary tsy dia mazava tsara ny olona loatra ny resaka fananantany, tsy fahaizan'ny olona ny resaka fananantany. Zay no fototry ny olana rehetrarehetrarehetrarehetra satria manko misy taloha zany misy culture simba mantsy izy io, misy kolotsaina simba taloha dia ny kolotsaintsika malagasy dia ny hoe ny fananana any fianakaviana dia solam-pangady dia tsisy tena tompony mivantana hoe ity na ity fa tonga dia communauté dia voafehan'le fifampitondrana anaty fihavanana. Zay le fananantany tsisy miady mihitsy zany dia lova-tsofina mitondrana an'iny fa rehefa hitan'ny mpanjana tany izay zavatra izay fa ho mafy be ny idirana ao anatin'izay avy any ivelany izy tonga teto tamin'ny 1996 ho mafy be ny idirana anatin'izay communauté rehetra dia hoe ahoana ny azahoana tany eto Madagasikara dia novainy izay régime zay tena tonga dia nampiasaina an'izay zarazarao anjakana nazareo le miainga tao anaty dia nizarazaraina le izy hoe zao manomboko zao zany dia novaina ny lalàna fananantany afaka manana tany ny olona tsirairay manana zo fitotoana fananantany ny olona tsirairay dia nivakivakiana le communauté dia natao navoaka amin'izay hoe titre individuel zany hoe nivoaka ny lalàna vaovao mahazahoana titre ny vazaha no tena ny bénéficie tao anatin'io zany hoe ny vazaha zany tonga dia lasa nahazo titre izy hitanareo hoe le tanina colon be da be reny le hoe tany 1000 hectare 2000 hectare any olona anankiray dia ny an'le gasy le tafiditra tao anatin'na communauté amina toerana masaka sy mandonaka reny zany naparitany reny ny alinareo fa akisaka any amina toerana izay efa ny réservé ny vazaha ireny le hoe réserve indigène dia ny malagasy zany nakisaka dia nizarazarainy amin'izay hoe ty ny occupation nao ty dia ny occupation nao ty dia ny occupation le tany ampiasainao zany dia nomeny le parcelle cadastral reny ho an'ny gasy reny fa tsisy vazanana parcelle cadastral zany fa ny an'ny vazaha tonga dia titre ngeza be dia naparitany zany zay dia hoe ny titre tsy azo ovaina, ny titre tsy azo atakena, ny titre tsy azo zonzonzonzon dia lasa rava tanteraka amin'izay zany le communauté tany am-piandohany ny zarazara tanteraka amin'izay satria samy lasa mieritreritra ny tenany le olona dia ateoriana zao mivokany io mivokany zany hoe lasa miteraka ady zay satria mitaranaka mitombo le anjaran'le ray aman-dreny be tany tsy mitombo fa iny ihany ny anjarany ny zanany sy mitaranany nefa lasa be da be dia izay no mahatonga le hoe tany anankiray 4 ara 400 mètres carré ny tompony ny mpandova azy olona amina polony sy roapolo satria izay ny anjaran'le ray beny tamin'izany ny zarazarana azy ho kadasitra tamin'izany dia ny an'ny vazaha dia le io tanatarana ranaky le olona mpitondra tamin'izany fotoana tamin'ny fanjanatany ireo manana n'le tany be da be tao Tananarivo ireo hoe taranaka anankiray fianakaviana ray manana tany be da be mihitsy eto Tananarivo satria ireny le nahazo avaram-patana tany dia amin'izao zany nivoaka amin'izay nivokany zany hoe ny resaka fiarahamonina zany fivoarana fiarahamonina zany io fiavarana fiarahamonina io antony mahatonga io ady tany sy koritana amin'izao dia ny olona tsy dia mahafantatra loatra le tena lalàna momba fananantany. Amin'ny faharoa lasa mitombo ny filana ara-tany mitombo zany ny filan'ny ara-tany satria taranaka mponina mitombo ny tany tsy mitombo dia mazava ho azy raha misy mpirahalahy mpiraita-po mifamono mifamiady ny fitarana tsy mifanaraka ny olona lafy ny ara-tany zay zany mifototry ny olana amin'izao olana be io dia mazava ho azy ihany koa raha manao fifaninanana ny olona manam-bola sy ny tsy manam-bola satria izay manana fahafahana hividy zany dia mividy izy satria mitsinjo an'izay ty tany koa mienjana nyrina dia ny olona tsy manana izay fahafahana hividy zay dia rehefa lova sy an'le anjarany ihany mizarazarainy tsy kelikely tsy kelikely misy ny sasany te hivarotra misy ny sasany tsy te hivarotra ady le farana zay zany no anisan'ny tena problème amin'izao dia fa manarak'izay ihany koa lalàna zay misy ampiaritsika tany aloha tany zany dia ny lalàna nampiarina dia somary sarotra ny fampiarana azy satria mbola tsy dia nilaina firy ny fahazahoana titre tany zany taloha fa dia hoe aloha dia itsika ety ihany tsy voakorotana
fa mizao izy ny lalàna mpiarona efa ny lalàna nylovaina tamin'izany ihany dia lela ny fahazahoana tany anankiray ny mpanararotsy ny lelanelany dia bavia dia lasa teraka olana be dabe zany miady tany tonga ny fitsarana dia ny vahaolana zany ny eritreretina zany izao fotoana izao dia ny hoe ahoana ny fomba anafoezana ny procédure mba azahoana tany, azahoan'ny olona mpandova mamindra ny tanina, azahoan'ny olona izay manana taratasy tany anankiray mivarotra ny tanina, azahoan'ny fanjakana manome tany olona amin'ny fomba tsotra, fomba foya sady tsy lafo no mangarahara. Dia ino tsika nanova politika fanjakana tamin'ny 2005 ny voalohany, dia tamin'ny 2015 navaozina izy hatramin'ny 2030 zany sika amin'izao zany mampiatra ny politika fanjakana vaovao. Anisan'ny efa fampiarana no sahady ty fanapahan-kevitra izay niraisiny teo aloha resaka fandovana zany ho am'raina resaka arabola voalohany indrindra dia avy eo hitantsika indreny toyany satria anatin'le fampiarana zany sika zao manompo mampiatra azy kelikely hitantsika eo zay tokony hanitsina sy tokony hanatsarana amin'izay politika zay.